Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakotsika tompoko. Ndretondray ilay navotanao sy notahinao ka niompo miompanahy. Mba iray idera sy amivonahitra anao ry Andriamanitra rainay, tomponay sy mpanjakanay. Ary indrindra anaty fisaoranao satria velona atrapa-monjena. Matsiaro fanavotanao tokoa. Misaotra betsaka tokoa Jesosy. Fa velona e. Tsy velombelom-pona fa afaka miteny, afaka miaina, afaka mihetsika satria andeha idera sy amivonahitra anao noho ny famindraponao. Misaotra anao tompo. Makasitraka fanahy masonao, arary indrindra tokoa ny mpanao salamy raha miteny hoe misaoran'i Jehovah ary fanahy io. Ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahy io, ary aza misy adinoana ny fitahiana rehetra. Ataona tokoa ny fanadinona ny fitahiana izay omenao anay isan'andro, isa-tsegondra mihitsy ary. Tsy ampy ny efa fanompoana ianao, tsy ampy ny valim-pity anay Jesosy ary zany anatonanay anao indray ankehitriny. Satria fantatra efa hiteny aminay ianao. Ananatra anay ianao, tsy tianao hisy very tokoa mantsy izahay. Sokafo ny foamam-pananay, anatrika an'izany ary indray feno ny afatra izay ambaranao. Fa Satana sy miforongon-kosa, izay fanahy efa resy, tsy anankeri sy anampahefana amin'izao fotoana izao. Tsy afaka ndidy an'izao fotoana izao fa ianao le Andriamanitra be famindrapo. Ilay Jesosy Kristy velona avy a Nazareta no tompo ny fahefana, anatanteraka ny herinao, anamarina ny asanao ito. Dia miteny anarana Jesosy fa vonina iananao ny mpanomponao. Aleloia. Amen. Dia ampifaliana trandiavana no iantranonao atokantranonao amin'ny alalan'izao zoom izao. Dia manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao ny tenako. Ny boky ny Samuela voalohany toko voalohany 12 ka hatramin'ny 20 no vatsy no meny tompo atsika izao maraina izao. Samuela voalohany toko voalohany 12 ka hatramin'ny 20. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 à 18. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrihan'i Jehovah izy, dia nodimiha miely ny vavany, fa ny teny anankapo any, ka ny molony any no noetsiketsika, fa ny feony tsy re akory. Ka dia nataony elo fa mamo izy. Dia hoy elo taminy, mandra-pahoviana no mamo ianao, esory aminao ny divay ianao. Dia namaly nakananao hoe, tsia tompoko, tsy vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy misotro divay na toaka tsy akory, fa mamoaka ny ato am-poko tao anatrehan'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra aho. Ary aza atao ho vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao, fa ny habean'ny fahoriako sy ny alaheloko no ny tenenako mandraka ankehitriny. Tena mahalelaka nanao taminy hoe mandehana soamatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao any izay nangatahanao taminy. Ary hoy izy, aoka hita fitehio masonao ny ankizy vavinao, dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Amen. Maro riavana ny tenin'Andriamanitra efa norenesitsika no mampirisika antsika hivavaka maharitra mba hanana izany vavaka izany toerana sy vahana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ny vavaka mantsy rehefa tsara toerana eo amin'ny fiainantsika dia mahatonga an'ilay olona mifamatotra mavobe amin'Andriamanitra ary mametraka azy ho tafahorona ao aminy. Jereo ngefa ao anatin'ny vavaka no miantso fanasitranany, ary izay no mahatonga ny teny voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba manao hoe mifanekeloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaka marina dia mahery indrindra. Ny mpiaino malala isany, maniry koa maniry ny tenako, mba ho mahery indrindra ny fiasan'ny vavakao izay manaraka izao maraina
vaovao izy zao. Ity amin'izao tontolo izao tokoa mantsy hoy ny tompo no ahitanareo fahoriana. Mazana nefa diso fiantefa isika rehefa mitady vahaolana amin'ireny zava-mitangy eo amin'ny fiainantsika ireny. Maika loatra mantsy isika mandeha mitantara ny amin'ny tsipiriany ny olantsika any amin'ny olona izay iverintsika fa maha ilay fahasarotana misy eo amintsika. Ny mampalahelo nefa iny olona izay tsy vahaolanao iny ihany no lasa mitantara any amin'ny hafa indray ilay fiainana izay nolazainao taminy. Ireny ilay nolazaina hoe niankina tamin'ny hazo boboka. Ary amin'izao fotoana ienonao ny vatsy izao dia samy manana endrika fahasarotana ny tsirairay. Ao ny fitondrana mangidy ataon'ny vady, ao ny hazo fijaliana ampitondray ny zanaka, ao ihany koa nefa ny tsy fahasalamana ary miferinaina mijaly kikisany aretina. Ao no tsy mahita asa mandrara ihany koa angamba. Eny mety manan'olana ara-pitiavana ihany koa sy ny sisa marobe. Nefa ao ihany koa ny mety ho tahaka anazy aniana tsy ny toe-jaza nefa na dia mataonina ny maro aza ny fahanambadiana. Ary manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia tsy mijanona fotsiny amin'izao isika fa lasa mitady vonjy eto sy eroa araka ny voalazako tery aloha. Mitady eny na dia torohevitra fotsiny ihany azy. Fa androany dia mampianatra antsika ny tantarany ihany ry havana. Fa ao anatin'ny ady, ao anatin'ny toe-javatra manahirana ary manoloana ny fahabangana tsapanao fa misy ao amin'ny fiainanao na amin'ny lafin'iny io na amin'ny lafin'inona tsy nitarehetrehitra ihany fa lasa ny antoraka nanantona an'Andriamanitra. Fa hoy ny voalaza eo amin'ny 2:12 fa raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehova izy. Izany hoe tsy nandeha nitady vahaolana nataiza ihany, tsy nitety tranona mpiseho ny fahoriana amin'ny dranomaso tetsy teroa, fa nisafidy ny vavaka tamin'Andriamanitra izy ry havana, satria fantany loatra fa Andriamanitra izay ivavahany dia Andriamanitra mpikeny vavaka, ary fantany loatra fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra nge ity Andriamanitra iantorany an-dranomaso ity. Ilay Andriamanitra milaza hoe izay sarotra indrindra eo aminareo no eto aty amiko. Ary isika kosa izay miaino ankehitriny fa manana finoana an'Andriamanitra tahaka ny ihana ve isika? Tena mino ve isika fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ity Andriamanitra ivavahantsika ity? Fa maninona ary isika rehefa misy olana tsy misy izay tsy malala ny manjoa antsika aloha, ny manodidina antsika izay vao mahafantatra Andriamanitra. Fa ihana kosa ry havana dia lasa mivavaka izy ary nisy aza fotoana tsy nahateny intsony fa ny molony ny sisa no mihetsiketsika. Anka no veriny ely fa mamidivay izy. Izao anefa no navaly ny anazy. Sia tompoko, tsy mamidivay aho fa vehivavy malahelo fanahy ka mamoaka ny atao-poko eto anatrehan'i Jehova. Ary dia tsapany ely tamin'izay fa hay nisy fahabangana ny tarika fahoriana ao amin'ity vehivavy ity. Ary dia nisafidy ny hametraka an'ilay mavesatra misy eo aminy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary izay no ilazana fa ny habean'ny fahoriany sy ny alaheliny no nitenenany mandraka ankehitriny teo amin'i Jehova. Fa ny mpanao salamo azy ry havana dia milaza fa tsy mba manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany io Andriamanitra. Ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitarainy ireny izy dia miaino Andriamanitra. Ry havana, misy fahasarotana avy ao aminao ka verevitra ry ataon'ny fahavalona hoe sa koa izay aiza izay Andriamanitra manainganao ary aza miankina amin'ny fahaizanao, aza miankina amin'ny fahalalan'ny fanalana olona, aza miankina amin'ny harenanao. Tadidio ny tantarany ana izay manainganao hiantoraka hivavaka amin'Andriamanitra, manainganao hiankina tanteraka amin'ilay Andriamanitra ny nofo rehetra. Fa rehefa tena verina mitanteraka ianao dia tsy maintsy
anokatra ny varavaralanitra izy ka marina ny vavaka ao. Amaly mety mihoatra lavitra noho ny any ihany azy izay miteraka zazalahy ihany valim-bavaka. Ary dia mba hiteny ianao amin'izay fotoan'izay hoe indro tonga fiadanana ilay faoriana mangidy dia mangidy nanjo ahy. Amen. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masonao, vo niposaka ny masoandro ary niratra ny masonay dia niantoraka tany aminao izay. Mety tsy navita ny vavaka naharitra tahaka nataony ihany, mety tsy vita maharitra vavaka tahaka ny mpanao mpaminany maro anaty baiboly izay nolazainao taminay, fa misy fehitra ny zakanay Jesosy. Nefa dia matoko izay fa mindrafoinao ary anaiky an'izay mba fehitra kely vitanay izany. Androany ary mbola mamerina indray ianao, mampatsiahy ianao fa zava-poana ge ny ankinanay eto amin'izao tontolo izao hoe. Zava-poana ge ny anananay Andriamankiafy, anananay fiankinana amin'ilay olombelona izay iverinay fa havitanay, nefa mbola madika anay indray andro ahy. Ankehitriny izay Jesosy dia misotranao ny amin'ny afatrao, ary dia mbo hianina eto anatrehanao indray fa iverina tanteraka ary hametraka hatrany olanay eo ampelantananao. Mankasitraka Jesosy. Eo amin'izao tontolo izao manko izay tontolo izay mbola iainanay ety ampaky-makinany tontolon'andro. Mahatoky manana anao izay fanamarina ny teninao ianao, akinao amin'i Jehovah ny lalanao teo lavoraro izay rehetra ka sainao. Ka dia androany izay manankina an'izany eo ampelantananao mba hivoaka mpandresy mihoatra lavitra amin'ny mpandresy satria ilay mpandresy no efa retrahanay ny adinay. Da io ny olany tsirairay aby. Ataovy matsapa mihitsy fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao. Hanamarinanao ny teninao ny fanekeko taminy dia fiadanana sy fahamarinana. Saotra Jesosy eo. Ade tonony amin'ny tsirairay ny tso-dranomasina izay ho teneninao ka ilazanao hoe ka ianao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiritra ny tavany aminao Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao. Ry malala, aza matahotra fa izahombanao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tokana anao ambarako aminao. Akino amiko hoe eto amiko izay sarotra indrindra fa izaho no amahazy. Misaotra Jesosy eo. Anondera sy ny ajaran'ny voninahitra. Ary zany vavaka izany dia apetrakay tononay amin'ny anaranao i Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Saotra tompo. Aleluia. Amen.